miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalanatsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Ny loha hevitra androany dia hoe manokatra ny varavaran'ny lanitra. Tsitsika kely ny eo akaikinao, sokafantsika ny varavaran'ny lanitra. Andany tsara aloha izy raha tapa-kevitra alohan'ny tena hitondrako ny hafatra. Andany tsara aloha raha tapa-kevitra. Nisy taon'Andriamanitra alohan'ny hanome ny dity 10 ho an'ny Israely dia nanontanian'Andriamanitra tsara aloha ny Israely hoe vonona hiain'ny feo ako ve ny Israely? Dia onona valin'ny Israely manao hoe izay rehetra lazain'i Jehovah aminay. Averitsika kely isa 2 telo. Isa 2 telo. Ataontsika miredina tsara hoe isa 2 telo. Amen. Engany ho amarin'Andriamanitra eto ny hafatra androany. Isokatra androany ny varavaran'ny lanitra. Manandramange mijery na dia tolona aloha ny hitanao hoe fa isokatra ny varavaran'ny lanitra. Amen. Mba mino an'izany ve ianao raha lasaina bavy? Asiteka mafan'Andriamanitra. Fampianarana no entina eto androany mba hisokafan'izay varavaran'ny lanitra izay, satria ny antony ivavahantsika dia nisokafany varavaran'ny lanitra io. Na hiakatra any ary moa tsika ka tsy nisokatra ilay varavarana. Ahoana izy ilay hiran'ilay vavadin'ny lanitra io? Tonga teny am-bavahady, ry anjely io. Ano moa izy io? Mba avoay moa satria nidy ilay vavahady. Fa manomboka androany tsy mila manao ody fa tonga dia zanakatrano ianao manomboka androany. Any aminao ilay lakile tsy mila mandondona, tsy mila mampaneny sonnerie. Matsofoka fotsiny lakile dia manokatra miditra ianao manomboka androany. Miditra any an-danitra ianao manomboka androany. Isokatra ho anao io varavaran'ny lanitra io. Ary androany ambandona teny pasoavana ho anao. Andriamanitry ny Israely ampahita fitianao amin'ity sabata sy voaloham-bolana ity. Halleluja! Halleluja! Lazao ny akaikinao ndao sokafantsika ny varavaran'ny lanitra. Amen. Ary ambadiky ny hafatra androany tsisy olona sahirana intsony atao am-piangonana. Mandositra ny fahantrana. Maninona hoe ilay fahantrana? Maheno ahy mizaha miteny zany hoe mandositra any ngozozo izy zany zao. Anina tsara ny fahantrana hoe? Andositra, tsy ianao no mandositra fahantrana fa ianao mipetraka amin'ny toerana misy anao sy ny tranonao, fa ilay fahantrana no mandositra, tena mandositra. Ary hitondra vaovao any amin'ny namana izy, ny trosa sy ny tsifisiny. Andao daholy hiala fa hienjany reo. Zay mino an'izany ho tanteraka amin'izany androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fa zao no izy. Mila makatoa tsara ianao. Mila maninona tsara hoe? Mila maninona tsara lasana bavy? Mankatoa ampifaliana. Fa tsy mankatoa mamita didy. Samihafa ny mankatoa ampifaliana sy ny mankatoa mamita didy. Ianareo zany mamita didy zany? Atao ihany aloha no ny vavan'ny olona. Atao ihany aloha sao dia ananana tsiny. Fa tsy izay ny itsika rehefa tanteraka fahamarinana fa mankatoa ampifaliana isika. Alleluia. Ndao ariditra anatin'ny fampianarana tsika valava resaka be. Genesis 5:20.
Genesis toko 4:10. Izao izy misy an'izany Genesis zany izao feky. Genesis na fiandohana. Genesis toko 4:10 manomboka ny 7:10. Genesis toko 4:10 manomboka ny 7:10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: ary tonga ny anankiray izay efa nandositra ka nanambara tamin'ny Abrahama Hebreo, izay nonona teo akazo tirebitany Mamre Amorita, rahalahin'ny Eskola sy Anera, fa ireo dia olona efa vita fanekena tamin'ny Abrahama. Ary raha nandray Abrahama fa lasa kobabo ny rahalainy, dia nitondra ny omby kely ny 720 izy, izay efa nainy ady, ka nanendrika hatrany-dany. Dia nitokotoko amely azy noho ny alina izy sy ny andevylahany, ary namely azy izy ka nanendrika azy hatrany Hoba izay ao avaratry Damaskosy. Ary napody ny fananana rehetra izy, ary lota rahalainy sy ny fananany dia napodiny komba amin'ny vehivavy sy ny vahoaka. Dia nivoaka ny mpanjaka ny Sodoma hitsenany Abrahama teo andohasahan'ny Save, lohasahan'ny mpanjaka izany. Rehefa niverina izy avy nandresany Kedorlaomera sy ireo mpanjaka nomba azy. Ary Melkizedeka mpanjakan'ny Salema nivoaka nitondra mofo sy divay. Ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avy indrindra, dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe: hotahin'Andriamanitra avy indrindra ne Abrahama. Hotanteraka izany androany, dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany, ary isorona ne Andriamanitra avy indrindra, izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Dia nomeny Abrahama azy ny ampafolon'ny zavatra rehetra. Lazao ny akaikinao, dia nomeny Abrahama azy ny ampafolon'ny zavatra rehetra. Ary hoy ny mpanjakan'ny Sodoma tamin'ny Abrahama: omeo an'ny olona, fa ny fananana eto anao ihany. Fa hoy Abrahama tamin'ny mpanjakan'ny Sodoma: izao efa nanangatanana tamin'i Jehovah Andriamanitra avy indrindra, izay nahary ny lanitra sy ny tany, fa tsy andray na taretra na dia na fehikapa aza amin'izay rehetra mety ho anao. Fandrao ataonao hoe: izao no efa nampanan-karena an'i Abrahama, afa-tsy izay efa nohan'ny zatovy sy anjaran'ny olona izay niaraka tamiko, dia Anera, Eskola ary Mamre, aoka horaisin'ireo ny anjarany. Amen. Hatreo aloha ny jerevantsika. Asio tehaka aloha an'Andriamanitra. Hianatra isika androany makasika ny ampafolo-karena. Tsikitsika kely ny eo akaikinao. Sakafo tsika androany. Asio tehaka mafy an'Andriamanitra. Nisy fotoana lasa kobabo Lota, rahalahin'ny Abrahama moa ny ilazan'ny Baiboly azy, fa zanatra lahin'ny Abrahama Lota. Dia ny zavatra nitranga, nisy mpanompo anankiray afaka nandositra tany amin'ny mpanompon'ny Lota tany. Niazakazaka nakany amin'ny Abrahama nilaza manao hoe lasa babo any Lota. Dia nanomana ny miaramila kely ny Abrahama izay nainy ady, dia nanenjika ny zareo ary namely azy tsikelikely noho ny alina ho ny voalazan'ny Baiboly. Dia resy daholo ireo olona na mpanjaka na mabo andry Lota ireo. Netiny Abrahama nody avokoa ny fananana azony babo rehetra. Tadidio amin'ny fotoana andalovanao ady, misy fananana tokony rofinao rehefa misy avy ao ianao. Tapaka le micro teo dia tsy naheno tsara ianao. Tadidio rehefa mandalo ady isika ka resy ilay favalo, misy fananana rofinao entina mody ao aorianan'iny. Ka matoa zany afatra zany voateny keto androany, isy ady farana amin'ity sabata sy voalohambolana ity. Dia tsy miala mainao anatin'ny ady ianao, fa mitondra babo be dia be ianao mody. Sambatra ianao izay mandalo ady io, fa hitondra babo ianao mivoaka ao. Hitondra fananana ianao mivoaka ao. Hitondra fitahina ianao mivoaka ao. Hitondra rembevavy ianao mivoaka ao. Halleluja! Lazao kely ny akaikinao, soa ihany aho fa nandalo ady, soa ihany aho fa ao anaty ady, fa tsy mivoaka maina ato aho. Resy lahatra amin'izany ve ianao? Ho amarin'Andriamanitra amintsika izany androany. Halleluja!
Ohatr'izay ny nataony Abraham. Nentiny Abraham nandeha nody daholo fananana azo ny rehetra. Voaka ny mpanjakany Sodoma dia niteny taminy, aleo menao anany ny olona ozy izy dia mifananana hoeto anao daholo. Toy izy Abraham tsia sao enao hiteny hoe avy taminao ny nampanan-karena. Za tsy andraina dia taretra ray na fekapa ary fa ny anjara ny mpanompoko meo azy fa ny nany Andriamanitro matanjaka be afaka mitay vitanao ve zany? Antonino ekekinao vitanao ve zany? Izany proof fa i Abrahama nahatoky an'Andriamanitra sady lehilahy mpiady sady la manina hoe raha totondra ny resahany manany zany Abrahama zany sady mino an'Andriamanitra no matoky an'Andriamanitra no tahina Andriamanitra izy. Tsy hitanao zay hidirana amin'izany. Hiditra totondra ianao miala maina, iresaka fatokirana ianao miala maina, iresaka finoanan'Andriamanitra ianao vao miala osa. Tsy hitanao zay hidirana. Ma misy te hitovy amin'ny Abrahama ve tompoko? Men'Andriamanitra anao zany herin'ny Abrahama zany dia izay ady mifanena aminao tsy miala maina iny ady iny fa hitondranao arena mody raha lazanabavy. Avy lao hitolatola leo zay ady manomboka ny hoany. Nyenangali amen. Iny ady mandalo iny lalovanao io le ao aminareo io hitondra vokatra tsara be ho anao io. Hatreo ampifaliana fotsiny tena hoe ity adiko ty tsy maintsy mitondra babo amin'ity adiko ty. Lehibe loatra ny Andriamanitra ivavahanao. Halleluja. Zany nambarany Abrahama tamin'io mpanjaka io. I Melkizedeka moa mpanjaka ny Salema na hoe mpisoron'Andriamanitra avy indrindra fanena tamin'ny Abrahama. Dia nitondrany Melkizedeka mofo sy divay izy. Dia sady nitsodrano any Abrahama i Melkizedeka ho tahin'Andriamanitra avy indrindra nenao. Dia isorona ne Andriamanitra naharin'ny lanitra sy ny tany. Rehefa vita zay dia nesorony Abrahama ny ampafolo le zavatra azony rehetra. Dia nomeny amin'ny Melkizedeka. Melkizedeka ny nandray an'iny fa an'Andriamanitra ny ampafolony iny. Lazao ny akaikinao Melkizedeka ny nandray an'ilay ampafolony fa an'Andriamanitra ilay ampafolony. Fa tsy hoe nitsinjaka be kory Melkizedeka hoe nahazo indray Lazao ny akaikinao an'Andriamanitra ny ampafolony iny. Amen. Mbola tsy nisy lalàna tamin'izany. Mbola tsy nisy Mosesy tamin'izany. Mbola tsy niteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra i Mosesy mbola tsy teraka hoe lalànany amin'ny ampafolo-karena. Fa mbola finoany Abrahama an'Andriamanitra fotsiny. Dia raha mikoriana ao anatiny mihitsy ny fanaovana ampafolo-karena. Ka raha hiteny ny olona hoe lalàna ny mahatonga ny olona manao ampafolo-karena, tsy lalàna ny anaovana ampafolo-karena fa efa raha mikoriana ao anatintsika mpanompon'Andriamanitra mihitsy. Porofo mivaingana. Porofo mivaingana fahataranaky Abrahama tsika manao ampafolo-karena. La nytany kely nikaikinao misy raha ny Abrahama mikoriana avy any anatinao any? Misy ve? Inona ny porofo fa misy? Mandony ampafolo-karena. Zany ny porofo fahataranaky Abrahama isika. I Abrahama tsy nila lalàna zany. I Abrahama tsy ambany lalàna, ambany fahasoavana izy. Fatany hoe tsy mila baikona izy vao manao ampafolo-karena. Tsy mila lalàna misoratra eo amin'ny varavarana izy hoe alo avy ny ampafolo-karena ry Abrahama. Fa efa zay mihitsy ny ambany fahasoavana. Fatany tokony ataony rehefa tahiny izy, rehefa mahazo izy dia manatitra ny ampafolony ho an'i Jehovah. Tsy mila baikona. Misy an'izay Abrahama zay veto. Dia teneny kely ny akaikinao ka maninona ianao tsy manao? Sady itsikitsika io ihany. Asoiteka mafy an'Andriamanitra. Tsy lalàna fa tena fitiavana an'Andriamanitra ary raha mikoriana ao anatin'ny fanaovana ampafolo-karena. Efa fiainandry Abrahama mihitsy zany. Amen na? Toizantsika kely amin'izay ny fampianarana. Hiditra lalindalina kely tsika. Any amin'ny bokin'ny Romanina toko fa 1:20. Romanina toko fa firy hoe? Romanina toko fa 1:20. Aiza indray zany Romanina zany? Romanina toko fa 1:20 manomboka ny 9:4. Romanina toko fa firy hoe? Ny 9:4 vakina amin'ny anaran'i Jesosy.
Fa raha notapaina tamin'ny hazo oliva maniry ho azy ianao ka natsofoka tamin'ny hazo oliva tsara, nefa tsy tena sampany, maika fa izay tena sampany no atsofoka amin'ny hazo oliva nanapahana azy. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo izany zava-miafina izany. Zavatra maninona hoe? Zavatra maninona tsara hoe? Zava-miafina izany ry ralahy sy ranabavy. Fandrao mihevitra ny tenanareo hoendry anareo, fa efa misy fahamafiam-po manjo ny Israely sasany mandrapiditry ny afenon'ny jentilisy. Mandrapaninona tsara hoe? Mandrapiditry ny inona hoe zafady? Ny inona tsara hoe? Afenon'ny jentilisy. Atreo ny jerevany. Eto zany zao misy an'ilay tantara na le fanoharana nentin'ny Paoly apôstôly makasika an'le hazo oliva tena izy sy le sapany oliva maniry ho azy. Nisy tamin'ilay ratsan'le hazo oliva tena izy tsy mino an' Jesosy, de nesorona ny ala teo, de nomena fahamafisam-pony voalazan'ny Baiboly. Mafy ny fonindreo, tsy mety hiverina eo amin'ny toeran'io. Mandra-pahatonga ny fahafenon'ny jentilisy. Zany hoe ny jentilisa apetaka eo zany misy isa takian'Andriamanitra. Tsy fantatra na firy io isy io, fa isika jentilisa ty amin'ny hafa firenena izay manomboka manatanteraka ny fahamarinana, mameno izy tsika io. Tanareo ohatran'ny sosiete anankiray mitady piasa be dia be izy, de ozy izy hoe mitady piasa arivo zay, de samy mametraka demande daholo, de mametraka ny dossier ny daholo ny rehetrarehetra. De rehefa tapitra le arivo, na mahay be na manana trakefa be na efa tsy haiko hoe firy taona tamin'ny asa io izy, hiditra ao de ina ny teneniny eo ambavady, efa feno. Somary ampitandremo kely ny namana, tandremo fa misy isa fenony tsika io. De anontanio kely izy, tafiditra ao anaty lesitra ve ianao? Ahoana? Tafiditra ao anaty le isan'ny jentilisa ve? Ianao ny mamaly azy. Ao fenona zany io isa io. De rehefa feno ny isan'ny jentilisa, de kasihan'Andriamanitra fotsiny amin'izay le jiosy rehetrarehetra, hiverina amin'Andriamanitra, hiverina amin'ny fahamarinana, tapitra zao tontolo zao. Tonga de mifarany. De ony voalazan'ny Matteo 5:20. Fa lazaiko aminareo marina tokoa Jesosy, raha tsy mihoatra ny fahamarinana ny mpanoradalàna sy ny fariseho ny fahamarinanareo, de tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy. Tsindriny tsara mihitsy. Izy tsy niteny hoe tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ianareo, fanasiana inona? Tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy anareo, tena voatsindry mafy mihitsy. Tsy azo anaovana risoriso, tsy azo anaovana fampirarano. Hoe Abrahama, ianao nge razambe ako hoe papidiro e. Azo anao tsisy an'izany any. Fa ny fepetra fahana manokatra ny lanitra voalohany indrindra de zao: mihoatra ny fahamarinan'ny mpanoradalàna sy ny fariseho. Maninona tsara hoe? Mihoatra. Isika jentilisa isika, fa noho ny finoanan'i Jesosy Tompo, noho ny fandresen-dahantsika hanompo an'ilay Jehovah mpaharalanitra sy ny tany, de mantanteraka ny fahamarinana tsika. Miditra misisika ao anatin'ilay isa takian'Andriamanitra zany tsika hameno isa. Nisy jiosy tokony mipetraka eo amin'ny toerantsika io, fa nitapahana izy aloha, nesorona teo le jiosy mba hidira tsika. Raha ohatra ka te hitanana io toerana io mandova lanitra io nefa isika, mila mihoatra ny fahamarinan'ny mpanoradalàna sy ny fariseho. Ny mpanoradalàna tsy miandry tenenina amin'ny resaka maloto zany. Rehefa maloto amin'ny fadimbolana de maloto amin'ny fadimbolana. Satria zay izy. Satria mpanoradalàna, izy ny mpanoratra ny lalàna, hainy tsenjery tsara mihitsy io. Azontsika le izy rehefa hoe maloto apaty ny mpanoradalàna de ahoana? De maloto apaty. Tena fata-pitandrina ny lalàna ny mpanoradalàna. Fa ny indro kely ny zareo fotsiny de tsy mino an'i Jesosy Tompo. Netsika ndray jentilisa, inona ndray netsika ny tena mbana? Finoana an'i Jesosy. Jesosy tsisy akoatran'ny Jesosy. Vao miresaka de Jesosy, vao miteny de Jesosy, vao miantso de Jesosy. Fa any anatin'ilay lalàna, any indray ny rarabe.
andoha 9,000 ve. Inona nandoavana ny 9,000 tompoko? Nisy mody makafana zay apôstôly a ozy izy mantsy anahy, za tsy manam-bola fidiovana fa za hijanona ty an-trano. Io za hoe ianao aza manao an'izany a, aloha avy le 9,000. Zay ny teneniko aminy. De magagana e, tonga ihany izy de mahavoalohan'ny le 9,000 fa mafy be aminy mandohan'ny le 9,000. Zany ny mpanoradalana sy ny fariseo tsy mafy be amin'ny zareo zany. Azotsika tsara le izy. Isika zany ny antony vavahantsika tsy hitovy amin'ny jiosy. Fa mila maninona tsika? Mihoatra lavitra ny jiosy, izay vao misokatra ao antsika ilay lanitra any an-danitra. Ka iza ny olona tena teo any an-danitra manatrika eto? Ha? Engany Andriamanitra hamonjy ny fananana. Inona ny tsy ambaratelo anokafana an'io lanitra io voalohany? Ha? Inona le izy? Mihoatra ny fahamarinan'ny mpanoradalana sy ny fariseo. De nio kely amin'izay ny tenanao manaona ny fanatanteranao ny lalàn'Andriamanitra. Mirehatra ianao sa tsy mirehatra? Miandry tenenina ve ianao tonga ny sabata? Ha? Miandry antsona ve ianao any amin'ny radio tonga ny voalohambolana? Miandry antsona ve ianao any amin'ny radio tonga ny feno volana? Miandry tenenina ve ianao any amin'ny saron-doha vehivavy? Miandry tenenina ve ny lehilahy amin'ny akanjo lava tanana sy ny pataloha lava? Ha? Maninona hoe? Tsy miandry. Zay le lalàn'Andriamanitra zay. Ny ambany lalàna raha lasanabavy. De tahaka ny reny hitanareo le rindrina hitanareo eny amin'ny couloir reny. Misy soratra reny hoe rarana ny manary fako eto. Ao a? Ny olona ambany lalàna mahita ny soratra miariary be iny. Zay izy vao tsy manary fako eo. Mandoa 5,000 ariary eo. Aleo tsy manary fako eo. Fa raha tsy nisy an'iny soratra iny teo, toditodika izy. Lasa izy nody. Fa ny olona ambany fahasoavana efa fantan'ilay lalàna, efa nianatra an'ilay lalàna izy, ary efa mitandrina an'ilay lalàna izy. Tsy feheziny lalàna intsony izy, fa efa fantany ny tokony ataony. Tsy mila soratra eny amin'ny rindrina vao tsy manary fako eo, fa fantany hoe rindrin'olona io tsy azo anariana fako. Fa izy ny tokony anariana fako eny amin'ilay poubelle be reny. Eny manary, ary rehefa tonga eny ary, tsy hoe mitobaka aty amin'ny arabe le fako, de eo amorona arabe eo koa ny araraka, fa atao anatin'ilay izy tsara. Zany ny olona ambany fahasoavana, tsy miandry tenenina, tsy miandry baikona, tsy miandry entanina, fa fantany tokony ataony hoe tokony hivavaka izy, tokony hamonjy sabata izy, tonga ny voalohambolana mandeha mitandrina izy, tokony hanao alim-bavaka izy, tokony hifadianina izy, tokony hanao akanjo masina izy. Tsy mila tenenina amin'izany izy hoe ito misy hotely misy henan-kisoa be ao, tsy tokony hiditra ao. Ny olona ambany lalàna mbola miditra ao de manontany, misy sa tsisy? Fa ny ambany fahasoavana tonga de tsy miditra ao fa ozy izy hoe sao de misy ao. Ataovy kely an'izao akaikinao. Attention. Ny ambany fahasoavana zany olona efa manana, efa diplômé amin'ny lalàna. Paoly apôstôly ilazana azy hoe ambany fahasoavana iny, zanaka taizany Gamaliely iny. Mpahay lalàna be mihitsy ny taiza azy. Mahay lalàna Paoly, ary nitandrina ny lalàna izy. Zay izy vao niakatra ambany fahasoavana. Fa tsy afaka hoe vao niova fo ianao tonga de sao ambany fahasoavana. Mianatra lalàna aloha de mahay lalàna de tsy feheziny intsony, tsy baikona intsony, tsy miandry tenenina intsony hoe voalohambolana andray e. Pampap. Zay vao tonga de hitandrina voalohambolana. Tsy miandry tenenina amin'izany. Azonareo tsara ve le izy? De hoy anefa ny tompo manao hoe raha tsy mihoatra ny fahamarinan'ny mpanoradalana sy ny fariseo ny fahamarinantsika, tsy hiditra mihitsy ny fanjakan'ny lanitra isika. Ka ahoana ary noho izy? Raha izao toerana misy atsika izao, mahazo antoka daholo ve atsika fa tafiditra? So ihany fa mbola misy taony bebahana rehefa. Amen. Azo hitehika mafy an'Andriamanitra. Jereva atsika nefa nitoetra an'ireo mpanoradalana sy fariseo ireo. Ao amin'ny bokin'ny Luka, tiako nareo mamaky an'ity daholo. Luka 7:20. Luka 7:20. Ny andininy 2:20. Hitatsika ve? Luka 7:20 azafady.
Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta manao hoe aleo vakiko manomboka ny 7 ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny sasany izay natoko tena ho marina ka namingavinga ny afo. Nisy roa lahy niakatra teo akanjan'ny tempoly hivavaka, ny anankiray fariseo, ny anankiray mpamory hevitra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe Andriamanitra, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga, na tahaka ny mpamory hevitra io aza. Izaho mifady indroa isan-kerinandro, mandony fahafolo-karena amin'izay azoko rehetra. Ateo. Tompo ary miteny manao hoe mila mihoatra ny mpanorandalana sy ny fariseo ny fahamarinantsika. Nefa le fariseo ary ato raha lasana bavy, ohatrany ahoana ny tonom-bavakany. Misaotra anao fa tsy matahaka ny olona sasany. Le tonom-bavaka ratsy be fa ilay toetra ny titsika resahany, tsy matahaka ny olona sasany. Za olo marina, za tsy mpijangajanga, za tsy mpanambaka, tsy mpamitaka-olona tahaka ny mpamory hetry. Rehefa mivavaka aza manao an'izany. Amen na? Hoe te hanalana ao anatin'ny fonao ianao dia mivavaka eo akaikin'ilay olona. Jesosy ihany tonontonononao eo ilay olona te hanalana ao anatin'ny fony, tianao hoeniny ilay zavatra. Tsy azo atao zany. Amen na? Izay ny tonom-bavaka ny fariseo io. Dia ozy izy manao ny ampafolony amin'izay azoko rehetra ary mifadianina indroa isan-kerinandro. Izany hoe ny fariseo zany mpanao ampafolo-karena enjana be mihitsy amin'izay azony rehetra. Na ohatriny na azony dia tsy maintsy anaterany ny ampafolony iny. Ohatriny anao moa zany ampafolony zany. Raha mandray ray hetsy zany ny fariseo dia zarainy folo iny ray hetsy iny. Dia ohatrinona zany? Ray alina zany ny ampafolony. Raha mandray roa hetsy ilay fariseo dia ohatrinona ny ampafolony? Raha mandray 500 ariary ilay fariseo, 50. Ianao ve dia sa anatitra 50 an'Andriamanitra? Ohatrinona zany tokony aterina amin'izany? Ary 100 farafahakeliny. Azontsika tsara ilay izy. Raha nandray 2 tapitrisa ilay fariseo, 2 hetsy. Raha nandray 7 tapitrisa ilay fariseo, raha nandray inona ny amboniny zany tapitrisa zany rehefa? Lavitrisa. 2 lavitrisa. Asiteka mafy an'Andriamanitra. Ohatr'izay ny fakano ny ampafolony. Zaraina folo le izy dia iny no aterina ho an'Andriamanitra. Izany hoy aho dia lalana ahafahantsika mandova lanitra. Tonga dia ataoko mahitsy be le izy. Ny olona tsy mety manao ampafolo-karena zany tsy voavonjy izy. Satria nahoana? Hoy Jesosy amin'ny toko 5:20, lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy mihoatra ny fahamarinan'ny fariseo sy ny manoran-dalàna ny fahamarinanareo dia ahoana? Tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Nefa ny fahamarinan'ilay fariseo ary maninona izy? Mifady aniny indroa isan-kerinandro ary manatitra ny ampafolony izay azony rehetra. Ka raha tsy manao ampafolo-karena ianao dia ahoana? Dia andeha ampinoana be hoe za mino fa voavonjy na ahoana? Tsisy an'izany. Tsy maintsy manao ny ampafolony raha te ho voavonjy. Tena nisokatra ny saiko rehefa tena namaky an'io hoe aika izany ty ampafolo-karena ty mahavoavonjy. Tsy amen na? Maninonareo mangina be daholo? Ka inona no ampianarina antsika eto? Tsy lalan-danitra ve? Tsy lalan-danitra ve ny ampianarina antsika eto? Ny antony ivavahantsika eto aiza? Ka raha ampafolo-karena ve nidirana ny lanitra, inona ny olany? Tokony ataontsika amin'ny fofeny fifaliana mihitsy manatitra ampafolo-karena zany hoe dia anatitra ampafolo-karena ho an'i Jehovah indray zany aho. Andeha hiditra any an-danitra amin'ny alalan'ny fanaovana ampafolo-karena. Ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy izay miasa dia izao ny ataonao vao mifoha maraina, andeha hiasa tsara hanokafako ny varavaran'ny lanitra. Rehefa mba miasa ny ampiasany nataovy tsara ny asa, taovy tena tsara mihitsy, tsy asiana faute mihitsy. Satria nahoana? Vao miasa tsara ianao dia mandray karama, dia iny karama iny amin'izay anesoranao amin'ny ampafolony, anaovanao inona? Anokafana ny varavaran'ny lanitra. Amen.
Asiteka mafan'Andriamanitra. Ka ny fanaovana ampafolo-karena tsy azo atao toto. Hoe teanao za dia tsy manao. Teanao za dia manao. Tsy teanao za dia tsy manao. Fa ny fanaovantsika ny ampafolo-karena no anokafan'Andriamanitra ny lanitra hamonjena ny fanahintsika. Dia manomboka androany isika rehetra. Aoka izay ny tany aloha. Aoka izay ny lasa tany. Fa manomboka amin'ity voalohambolana sy sabata ity dia ajorontsika hiaraka hiazakazakitsika andony ampafolo-karena ho an'i Jehovah. Raha vao hanomboka anao dingana ianao dia efa manomboka misokatra ny varavaran'ny lanitra. Miandro ny fotoana ilanao ity ambonin'ny tany fotsiny sisa. Aizany misy anao? Any an-danitra ny hafaranao. Amen. Ny olona miditra any an-danitra olona tsara hoe mandoa ny ampafolony amin'izay azony rehetra. Ray izay. Faharoa. Fadian'ny indroa isan-kerinandro. Jereo kely ny takolaky ny namanao. Tsikitsiko kely izy. Mba impiry ianao io fadianina hoe. Jerevana amin'ny fotoam-bavaka isaky lelaka misy fivadikanina. Manentana ihany fa tadidio tsara. Tsy fampahoriana tena kory ny fivadikanina hoe ampitaliana be ianao. Fa ny antony ifaditsika haniny ioarantsika ny fahamarinan'ny mpanoradalana sy ny fariseo. Inona ny antony ioarantsika ny fahamarinan'ireo? Andofantsika ny lanitra. Dia ho teneniko mahitsy be indray raha ve zany le izy? Ve ny olona tsy mifadianina koa zany maninona? Reny le pastera miteny reny hoe tsy mila mifadianina vao mamaly vavaka Andriamanitra. Tsy pastera ny anaran'ny reny. Olon'izao tontolo izao. Satria fifadikaniny zany mampanompon'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra. Fa lainga zany hoe tsy mahazo mifadianina zany fampahoriteny, mampijaly teny. Jerena tsy mahimosatra be daholo nareo. Inona ny rarahiny an'izany? Any amin'ny fanjakan'ny lanitra any ny fakahita. Zay raha tafiditra any ny mifadianina sy ny tsy mifadianina. Amen. Ka manomboka androany ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Na ohatry niny ary izy tsy maintsy mifadianina satria te handova lanitra mandrakizay. Iza le olona teo any an-danitra azafady? Mila mifadianina daholo tsika rehetrarehetra. Rovina moa le dady azafady? 16, 17, 18 miara-miditra daholo tsika rehetra. Tonga dia ataontsika io. Satria nahoana? Mila mihoatra ny mpanoradalana sy ny fariseo. Rovina zany le 16 zany ny miditra. Amin'ny lakamisy ariva zao miomana daholo ifadianina. Lazao ny akaikinao mila mihoatra ny fahamarinan'ny mpanoradalana sy ny fariseo ianao hoe. Rehefa manomboka mararary iny le fifadikanina, manomboka misalebolebo iny ianao manakotsako mila ohatry mizarazara zany daholo ny vanitaolana, dia tadidio hoe mila mihoatra ny fahamarinan'ny fariseo. Fariseo ara mavita ve? Dia za tsy havita. Azoka tsara lizy. Rehefa manomboka le mararary iny, le misy miteny iny hoe ndala ho any le mofo gasy atsy, dia valia hoe mila makany an-danitra amin'ity fivadikanina ity. Amen. Tsy misy mitsokady zany amin'ny fivadikanina io, na mafy io na mora io, hiaretantsika hatramin'ny farany io. Halleluja. Hoaiza ny tanjonsika hoe? Any an-danitra ny tanjonsika. Asiteka ho an'Andriamanitra. Dia ataovy kely ohatry zao indray ny namanao. Ianao tsy mpifadianina io. Tovy an'izay fotsiny. Avereny koa ny eo amin'ny ilany. Ianao tsy mpifadianina io. Teneny izy ianao vao tsy misakafo maraina ilongolonginao daholo ny olona. Vao miena ny kapoakambary dia miady ao an-trano. Misy an'izany anke. Avy any amin'ny alena avy any izy vao kelikely ny vary ambony vilia, longolongo be izy lava be molony. Jereo no atondro mama kely be varinay. Ifadianina ary ataoko. Ive dia sitrapon'ny mama sy dada ve ny anakely an'le vary ambony vilia, fa misy raha donko ao. Matoa miena ilay iny ambony vilia. Fa isika kristiana miara-vavaka tsy miferitraina amina tsy fisikana zany tsika. Amen. Na misy ao na tsy misy ao, hoy Paoly apôstôly, mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay papaheria, mahay mihinan-kanina be, mahay tsy mihinan-kanina be, faly foana na mihina, faly foana na tsy mihinana, zany ny tena mpanompon'Andriamanitra zany. Halleluja.
kaoany ho any an-danitsika zahoana. Izany tapa-kevitra hiditra zany lanitra zany. Dingana voalohany apafoloka reny. Faharoa fifadikanina mihoatra ny indroa isan-kerinandro. Ianao zany ohatra hoe sabata ohatr'izao ianao efa mifady anina. Raha mangatsika fotsiny sotroina rehefa tonga ny sabata. Ao a? Dia ny alakamisy ohatra ianao zany mifady anina mamonjy fotoam-bavaka iny am-piangonana mifady anina. Dia mba mitady andro anankiray zany ianao mifady anina. Izy ange amin'ny atoandro fotsiny. Fa tsy hoe atoandro sy alina lay ny farisesy mpanorandalàna. Fa atoandro fotsiny tsy mihinana. Maty ve ianao raha tsy mihinana atoandro anankitelo anatin'ny herinandro? Sa niongotra daholo ny volonao ray manontolo? Ha? Niongotra sa tsy niongotra? Tsy niongotra zany ny volonao fa za matahotra. Fa ndao hifady anina tsika. Amen na? Manomboka ny 29 ny volana febroary zao dia miara-miditra daholo tsika rehetrarehetra. Aza mametra-panontaniana tsony. Karaha miasa karaha zao tsy voavaliko zany. Fa dia zao fotsiny miaraka mifady anina tsika. Amen na? Samy mitady hevitsika satria porima fandresena io isitona fandresena ao atsika io fifadikanina io. Haleluya! Izay toetra zay mila nanatsika, zay mila mihoatra ny fahamarinan'ny mpanorandalàna sy ny fariseo isika rehetra manomboka androany. Mila mirehatra amin'ny fanaterana ny apafoloka renitsika. Io apafoloka reny io ndraindray kelikely amin'ny voalohany. Fa arakaraky ny azo fotoanao manatitra ny apafoloka reny araka ny voalazan'ny boky ny ohabolana hoe miravoravo amin'ny Jehova amin'ny fanananao dia ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao. Feno maninona tsara hoe? Ohatrany hoe zany mitafotafo zany. Le misavovona le tazomina iny sao dia iraraka fotsiny. Ohatr' zany ny fitahin'Andriamanitra miditra amin'ny olona tia miravoravo amin'ny Jehova amin'ny fananany. Ka ny fahazotoana manao ny apafoloka reny, raha kely io amin'ny voalohany, mazoto foana ianao. Manomboka mitombo ny apafoloka reny ianao, mazoto foana manao an'izy. Manomboka be dia be le apafoloka reny, mbola afo izy ihany ao n'Andriamanitra. Fa tsy era mbola 500 le apafolony dia mody mirehatra be tsy ambirao etsy. Hoe nagitra apafoloka reny ampisorona jofrany 500 io a. Fa nanomboka niakatra ataoko hoe 5 millions d'ariary ilay apafoloka reny, manomboka amin'ny calcul amin'izay ho ateriko vety 25 millions. Io zao mety tsy tafiditra amin'ilay vata iny zao io. Ahoana raha ny ataoko an'io? Azonareo tsara le izy. Manomboka misy fanontaniana ao rehefa betsabetsaka le izy. Fa raha tianao ho tahin'Andriamanitra na betsaka na kely ny apafolony, atero an Jehova foana. Amen. 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 Ndao ifandray tanantsika dia ilazo eny atrehan'Andriamanitra hoe Jehova ho manomboka androany. Zay hitahinao anay rehetra dia anateranay ny apafolony avokoa. Lazao mafimafy any Jehova ho manomboka androany. Zay hitahinao arehetra dia anaterako anao ny apafolony, na kely zany na betsaka zany, ateriko anao Jehova ho. Amen. Asiteka mafy an'Andriamanitra. Fa ho an'Andriamanitra iny apafolony iny apafoloka reny mitambatambatra iny ny anodonana an'izao asan'Andriamanitra zao. Iny apafoloka reny anao iny an'Andriamanitra iny dia ny asany ihany ny ampiasana an'iny. Amen zany. Raha ohatra ka menatra nareo tsy tianareo ho hitan'ny mpisorona sy ny levita le apafoloka reny be dia be aterinareo, manatona ny mpaminany ny vantany. Ina moa ny olany? Hoe mpaminany zany atitra apafoloka reny 100 millions de francs ateriko aminao. So dia hitandry zareo ny vola miditrako aleo aminao mpaminany manaterako azy. Tsy olany zany. Azao ny akaikanao tsy olany zany. Zay le izy. Fa misy amintsika tena za mahafantatra mihitsy a. Be dia be le apafoloka reny dia tsy tiany ho fantatra zareo mpandray apafoloka reny atsy dia tsy manao izy. Fa manaova fa tsisy an'izany. Afahana mandova lanitra amin'ny fanaovana an'io apafoloka reny io. Na iza isika na iza maheno anay na any an-trano ary ianao maheno anay raha teo any an-danitra tompoko, tsy maintsy manao apafoloka rena. Amen. Dia izao no izy. Rehefa manatitra ny apafoloka reny, ianao tenanao mihitsy
no mampiditra an'ilay vola ao anaty valopy vo isa tsara ao a dia ianao no mandatsaka azy ao anatin'ny vata. Misy gadana be iny vata iny, tsisy afaka manokatra n'iny nizanizy. Azontsika tsara lay izy a, tsy tokony ampiahiahanao mihitsy hoe anatitra mpafolo-karena sao dia tonga tsy ambadimbadika dia misy manokatra le vata dia misy maka le ana, tsisy an'izany. Fa milatsaka ao anaty vata ao ny ampafolo-karenanao, tsisy manokatra n'iny intsony. Azontsika tsara lay izy a, tsy mety zany manao ny ampafolo-karena dia hoe ity mpisorona dia iny zany dia efa any e ao a, tsy mahazo antoka ianao amin'iny. Mpisorona tsy angalatra n'iny, fa mba isin'ny mangarahara dia izao ianao mihitsy no mampiditra azy ao anatin'ilay vata misy gadana be iny. Madio tsara ny sainao amin'izay fotoana izay. Amen. Dia mitoy ihany tsika, ozy izy manao hoe entinareo ny fafolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko. Ary izao toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro, raha tsy hovoako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Hatreo aloha, entinareo ozy izy, entinareo. Ohatrana ahoana izany entina izany? Entina ohatr' izao ao a, ho entinareo ny fafolo-karena nareo rehetra. Ho aiza ozy izy? Ho ao amin'ny trano firaketako. Ny ara-baiboly zany a dia tsy le hoe atsoka andefa ampafolo-karena amin'ny mivola zahay amin'ny Katimoty. Tokony miala any amin'ny toerana misy anao mihitsy ianao dia entinao le ampafolo-karena. Atao ina tsara hoe asio fihetsika kely aminao mihitsy hoe entina. Entina hoe entina le ampafolo-karena ho aiza hony? Ho aty amin'ny trano firaketana. Dia rehefa tonga aty amin'ny trano firaketana, tsy atao anaty tatim-panatitra ny ampafolo-karena, fa tahaka nataony Abrahama tamin'ny Melkizedeka mpisorona. Manatona ny mpisorona ianao dia miteny hoe anatitra ampafolo-karena tompoko. Dia ny mpisorona efa mahafantatra, mamoaka boky kely izay izy, dia ataony manoratra anaranao ianao, dia manao sonia ianao fa nandoa ampafolo-karena. Dia rehefa voarotsaka anao anatin'ilay vatany ampafolo-karena dia hoentin'ny mpisorona mbafaka amin'izay ianao. Tahiana Andriamanitra amin'izay ianao manomboka eo. Zay le izy. Dia ho Jehovah manao hoe ary izao toetra amin'izany a. Izy Jehovah mihitsy no miteny hoe izao toetra amin'izany a, raha tsy hovako anareo ny varavaran'ny lanitra fitehirizan-tsoa ampidinana fitahiana manana ampy. Ianareo ny tingana zany ambiamby zany, ny eo tsy lany ny eo tonga ihany, ny eo tsy lany ny eo tonga ihany. Tsofina rano izay fitahiana ny eo tsy lany ny eo tonga ihany zay, ho tonga amin'ny kristianina miara-vavaka rehetra. Halleluja. Fa ho Jehovah zao toetra amin'izany ozy izy. Hitanareo reny le ankizy kely sy olon-dehibe mifamaly reny, efa nahitany reny nareo? Na le lasy vehivavy miady dia tsy te hamela le ankizy kely ilay olon-dehibe dia ozy kasio inge zay. Matoy izay miteny an'izay, aninona izay? Raha tratra indray mandeha io dia mipitika ry. Fa mbola mampitandrina izy zany amin'izay. Kasio inge zay. Ohatra le vehivavy ao an-trano, olona vehivavy iza, inao efa tena izy indray no manangana sandry ao am-piasana, ao an-trano azafady. Dia le vady miteny fotsiny mipetra tsara ianao. Dia rehefa tsy hita le vady intsony izay teny kasio eo ange zay. Anao zavatra izy zay manao an'izay. Dia ohatr'izay koa nen'Andriamanitra, izao toetra amin'izany a, manova ampafolo-karena inge. Nen'Andriamanitra tsy hamono izy, tsy hamelaka izy, tsy hidaroka. Fa inona no ataony? Inona no ataony? Ozy izy, izao toetra amin'izany a, ohatry ny tehiteny izy hoe manova inge e? Manova eo ane e? Manova eo ane e? Dia ahoana ny teniny? Raha tsy ho voako, izy tena, misy Jehovah mihitsy, ho voako, izy mihitsy mandeha manokatra an'ilay lanitra. Lanitra fitehirizan-tsoa misokatra, ampidinana inona? Fitahiana manana ambiampy amintsika rehetra. Ka aza misalasala tsony manao ny ampafolony, fa manokatra varavaran'ny lanitra na lasela-pavy. Do mba metsika anarana indray ny fanaovana ampafolo-karena manomboka androany. Andeha hanokatra varavaran'ny lanitra fitehirizan-tsoa. Tsy maresy lahatra zany amen zany. Inona tsara ny anaran'izy teo hoe? Vao tonga eo amin'ny mpisorona sy ny Levita ianao zany dia teny anokatra varavaran'ny lanitra. Tonga dia matakatra ry zareo. Aleo irairaitsika ohatr'izay le izy dia tanteraka tsara tao anatin'ny fiangonana. Izany hoe ny fanaovana ampafolo-karena kay zany a, fanokafana ny varavaran'ny lanitra. Ka omeko anao androany ilay lakile. Omeko anao iny. Iny le lakile? Le lakile iny e, le anao manao ampafolo-karena. Sokafo ny lanitra anao manomboka androany. Aza mitaraina amin'ny hafa-tsony fa ny tsy ambara telo hanokafana ny varavaran'ny lanitra ampidinana fitahiana manambiampy dia izao.
manao ampahafolo-karena. Amen. Dia mbola miteny izy manaraka, ozy izy, ary asiako teny mafy ny valala. Eo amin'ny valala eo misy ankely eo ambony eo, raha mijery baiboly ianao dia ny ambany misy hoe valala-pandany. Inona ny asan'io valala-pandany io? Ny asan'ny valala-pandany dia zao, mikiky fotsiny tsotro zao. Tonga le vola isam-bolana dia zao kikisan'le valala. Hainareo fomba fiasan'ny valala? Efa nahita andiam-balala ve tsika? Ohatranao nataon'le valala rehefa mandalo amina zava-maitso anankiray. Lalovany indray tonga dia tahony kely sisa mipotra eo. Tomany daholo ny tompona vary sy fambolena rehetra. Lasesa daholo ny vary dia ozy ny olo. Nisy andiam-balala teo, tahony daholo sisa ny taveny. Ohatrany ny fiasan'le valala-pandany. Lalovany indray mandeha le portefeuille. Tonga dia portefeuille sisa ny taveny. Ampitandreminy eo akaikinao. Dia teneny kely izy, inona mahatonga ny portefeuille anao io sisa ny tavely? Domy mihitsy izy. Hey! Nahoana no portefeuille sisa ny tavela? Satria nahoana? Mbola tsy voateny mafy ilay valala. Mbola tsy nitenen'i Jehova mafy ilay valala. Matoa zany ilay valala mbola mikiky ny fiainan'ny olona. Mbola tsy voateny mafy. Fa hoy Jehova hoe asiako teny mafy ny valala. Ny olona mpanao ampahafolo-karena zany didin'Andriamanitra ilay valala hoe tsy mahazo mikitika ny vola miditra aminao sy ny vokatry ny taninao intsony. Fa raha vao tsy mpanao ampahafolo-karena ilay olona, vao tonga ny vola eo ampelantanany dia marary ny vadiny, marary ny zanany. Misy fivorim-pianakaviana. Ratsy tonga ina re zany fandraisan'ny olona vola 28 sa 27 sa 30 sa 20, tsy haiko nareo mandray azy. Hitanareo zavatra tsikaritra reo. Raha mbola le 15, 12, 13, premier sy ny karazany, tsisy olona tonga mihitsy ao an-trano. Any? Tsisy mandondona zany ao. Fa vao manakaikikaiky ny le 20, tonga ry dada to sy ry neny to mandeha mitsidika vahiny. Mamangivangy fa matsiaritsiary. Aninona izy amin'io? Valala-pitsiky be izy amin'io Mba meo kely any le 21 androany. Zay ny asan'le valala-pikiky. Isaky ny misy vola tonga, misy olona tsy maintsy miditra hôpitaly. Isaky ny misy vola tonga, misy zaza tsy maintsy marary. Dia ny zavatra magaga dia zao, ilay ampahafolo-karena tokony naloha, iny mihitsy ny vidin'ilay fanafody tary amin'ny hôpitaly tary. Misy ary mihoatra nen'ny sasany. Lany tanteraka ny eo ampelantanany. Zay vao mijanona ilay valala-pikiky. Ary io valala-pikiky io magaga tsy mety voky mihitsy. Tsy mety na firy million laniny io, tsy mety voky zany io. Kikisany daholo io karazan'olona tsy mpanao ampahafolo-karena. Ka raha tianao tsy hanapahefana aminao ilay valala-pikiky, dia manao ampahafolo-karena isika. Dia Andriamanitra tenany mihitsy no mibaiko an'ilay valala-pandany hoe tsy manapahefana amin'ny vokatry ny taninao sy ny voalobokao sy ny vokatry ny sahanao ny valala-pandany. Dia hoy Jehova hoe ary anareo ataon'ny olona hoe tany mahafinaritra satria mahavokatra be mihitsy. Rehefa tsy mandalo valala, mahavokatra ianao zay. Manana tahiry, tsofina rano isika rehetra mba ho tany mahafinaritra, ho tany mahavokatra, ho tany mampitsiriritra olona, ho tany tian'olona mihitsy, mamoa be dia be manomboka ny hoany. Ny asan'ny tananao izay ataonao ambadika ny toriteny ity, isy famokarana mahagaga na lasana bavy. Halleluja! Halleluja! Fa mila maninona tsara hoe manao ny ampahafolo-karena. Antaniny eo akaikinao raha manomboka resy lahatra amin'izay izy. Iza mbola tsy resy lahatra? Tsikitsika kely ny eo akaikinao dia teny izy. Io tsy fanaovana ampahafolo-karena io no mahatonga faty antoko. Zay mihitsy. Fa manomboka androany sika ilahatra mihitsy ho atsy amin'ny Levita sy ny mpisorona. Miomakomana fa iasa mafy nareo ry mpisorona sy ry Levita, fa ho tahiany Jehova ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Amen. Alohan'ny torinany zao tena ny fandray tanana daholo izay mpanompon'Andriamanitra tany an-trano dia nitondra mambavaka Andriamanitra anokatra ny varavaran'ny lanitra ny fiangonana fa hamariny ny teninao. Dia efa vita ny vavaka dia namlefy ty teny ity, mino fa Andriamanitra ao an-danitra ao atateraka an'izany rehetrarehetra izany.
nizaniza tsy misalasala fa tena irehatra anao ampafolo-karena dia tsy salasala koa Andriamanitra nokatra ny varavarany lanitra ao an-danitra ao. Tsy ho vahiny betsona ianao miditra fa zanaka trano voatapitra ny andronao ety ambonin'ny tany miditra fotsiny ianao raha lasalabavy sokafo dia ny ety ambonin'ny tany ny varavarany lanitra aza miandry rehefa tonga any vao mandondony fa dia ny ety dia sokafo. Raha raviko ny afatra dia izao, isika tany ny jentilisa ty jentilisa tsika fa ny mampiavaka atsika amin'ny jentilisa tena jentilisa isika manompo an' Jehova ary miezaka manatanteraka ny fahamarinana miditra ao anatin'ny isan'ireo jentilisa takina ho ampidirina any an-danitra rehefa mifarana izao tontolo izao. Ny ahafahantsika miditra ao anefa sy mitana ny toerana io dia ny amin'ny ioarantsika ny fahamarinan'ny mpanora dalana sy ny fariseo, na lalàna zany, na finoanan' Jesosy zany, na resaka sakafo zany, na fitafy zany, ary indrindra ny fanaovana ny ampafolony sy ny fivadikanina raha mavita mihoatra an'ireo isika tsy hisalasalana intsony fa ho anao io lanitra io raha lasanabavy. Amen. Fenoy dia ny ety ambonin'ny tany ny fepetranao ahafahanao mandova lanitra ary androany. Tsy miandry tanina intsony isika manomboka eto. Tsy misy fanontaniana mipetraka intsony raha vita batisa ve, raha tsy vita batisa ve, manao ampafolo-karena sa tsy manao daholo izay te hanokatra varavarany lanitra rehetra. Na ny ankizy kely araka ozy ianao hoe ity gote keliko ty zany nataonay tamin'izay mbola nianatra, ny gote anay angonina dia sorona ny ampafolony fatahin'Andriamanitra be mihitsy. Tsy misahirana mihitsy ny ray aman-dreny manome gote fa tamitamiko io ilay ankizy mandeha ny an-dalana iny dia misy manome tonga ry dada to dia tsy valalapikiko ny atongavany ao fa hanome an'ilay ankizy. Amen. Mino an'izany ve ianao? Ataovy ny ampafolo-karena fa andositra io valalapikiko io. Iny tanantsika rehetrarehetra iny raha nomboka anao ampafolo-karena iny, miala amin'iny daholo ny valalapikiko, miala valalam-pandany rehetra, miala daholo, miala ilay fanatsy mahatsangan-javatra, manomboka ny hoany mahatsangan-javatra ny kristianina miara-mivavaka. Anao trano ianao dia ianao nitoetra ao, hivalitra ianao dia azo be dia be, hiasa ianao dia inana ny vokany, izay asa tananao dia ambinina mandrakizay. Tanteraka amintsika rehetra zany androany, asa anatin'ny tananao dia misaoran'Andriamanitra ny amin'izany afatra zany. Miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny finoanao ary ahafantaranao ireo zava-miafo ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika.